Sotra ny tompo lehibe tafaverinetitsika faly de faly ndray mahita tavany tsirairay avy eo amin'ny toerana misy azy ary dia andetsika andray ireto andinin-tsoratra masina vitsivitsy ireto. Boky ny Isaia toko 5:10. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ny andininy 12. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soratra masina rehetra izay vakitsika ho raisitsika ao anatin'ity afatra tapany hariva ity. Isaia toko 5:10 andininy 12. Fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no itondrana anareo. Ny tendrombohitra sy ny avoana ho velokiry eo anoloanareo ary ny hazo rehetra ny atsaha ite-tanana. Malakia toko 4. Vakitsika ny andininy 2, anampitsika azy ny andininy 3. Fa iposaka aminareo izay matahotra ny Jehova ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana eo amin'ny elany. Ary ivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha, ary hitsahanareo ny ratsy fanahy, fa ho laveniny eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay anaovako zany hoy Jehova tompony maro. Aleluia. Ezakitsika ifeny fotoana mba hitsinjovana an'ireo lavi-potiana, mba ahafahantsika ihany koa mandray anjara tanteraka ao amin'ny fiatrenan'ny latabatra masina amin'ity hariva ity. Kanefa na izany aza dia ho raisitsika ity afatra anankiray ity. Andriamanitra mamoaka ny olony amboninahitra. Misy olon'Andriamanitra ve eto azafady? Niza olon'Andriamanitra tonga eto amin'ity hariva ity, na lehilahy na vehivavy ninona toerana misy anao tsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy izay ho avoaka an'Andriamanitra amboninahitra ne ianao. Amen. Misy fotoana tokoa tena atsapana hoe voahidy ao anaty toerana iray dia toy ny voagadra, toy ny hoe ao anaty lavaka tsy ahafahamanoatra, toy ny ao anatin'ny toerana iray tsy ahefana na inona intsony. Jereo ny vavaky ny mpanao Salamo 2:7 andininy 7. Avoay iala avy eo an-trano maizina ny fanahiko, mba hiterako ny anaranao, anodidinay ny marina satria anisy soahy ianao. Atao amin'ny Salamo 3:7 andininy 1:2. Noho ny anaranao Jehova, velomy aho araka ny fahamarinanao, avoay ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana. Ivavakitsika amin'ity hariva ity isy famoahana mahagaga sy goavana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny Jesosy mamonjy, ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsirairay avy, ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny isa-tokantrano sy isam-batan'olona. Ny fahasalamanao dia ho avoaka an'Andriamanitra androany hariva. Ny teny fikasana ho anao dia ho avoaka an'Andriamanitra androany hariva. Ny vavaka nandrasanao hatramin'izay dia ho avoaka an'Andriamanitra amin'ity hariva ity.
zay rehetra mahasoa anao dia ho avoaka an'Andriamanitra zao arivo zao. Asio amenna dia asio amenna dia asio amenna dia asio amenna. Misy fizarana anaky 5, 9, 7 eo ty fa andeha zay voaraitsika ihany no raisitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fizarana voalohany, reo olona navoaka an'Andriamanitra tamin'ny karazan-javatra zay nanjo azy. Misy olona enina reto. Voalohany Josefa, lasa tao tranomaizina izy. Dia nihidy, dia nikady. Raha ny fieritreretana maha olombelona, satria tovy amin'ireny hoe acte criminel reny ny inculpation na ny fiampanganana Josefa natao tao amin'ilay hoe olona zay diso tamin'ny mpanjaka ny section nisy any Josefa. Tao izy fa izao no nafinaritra lay Andriamanitra notopoiny sy ny vavahany, tsy namela azy angaiay, tsy namela azy hitsanga menatra. Dia hoy ny Genesis 2:7-10, Andriamanitra namoaka any Josefa niala tao an-tranomaizina. Faharoa ny zanak'Israely andevo tany amin'ny tany Egypta. Fantatsika ny statueny zany atao hoe andevo zany. Ozy ny teny anglisy hoe slave, ozy ny teny baiko hoe esclave. Tsy manapidiny. Toy ireny olona manao travaux forcés reny. Anenjikisa tamin'ny biriky, akoatra ny famaizana, latsalatsa, kapoka, fampahoriana ary ny fahaverezanjo tao anatin' izany toerana nisy azy zany. Tena hoe nihidy, nikatona, tsisy tara-panantenana. Fa zao tao lay Andriamanitra mpamoaka ary mpanafaka, Andriamanitra tamin'ny tanany mahery no nitondra ny zanak'Israely namoaka azy avy tao amin'ny tany Egypta. Hoy ny Exodus 13:17, tanana mahery no nitondrany Jehovah azy ireo nivoaka ny Egypta. Fahatelo, Sadraka, Mesaka, Abednego natsipy tao anatina forme rehetra hafa zay nafanaina avy fito eny amin'ny hafanana mazatra. Varie io température io. Fa iray ty laforny Nebukadnezar zay voaresaka eto ty dia tsy latsaky ny 150 degré Celsius fa tsy Fahrenheit. Ny maripanan'io laforo io amin'ny maripana ara-dalàna fa nampitomboana fito. Dia natsipy tao izy telo mirahalahy. Ny olona nieritreritra sy nijery dia hoe vita. Ny olona zay nahita masina anatika ny zavamisy dia hoe vita tanteraka. Fa misy Andriamanitra ao an-danitra. May mamoaka amin'ny toeran-tsarotra rehetra. Dia hoy ny Baiboly, Daniela 7:9, tapany farany dia nivoaka avy ao anaty afo Sadraka, Mesaka, Abednego. Anio aza matahotra, aza mitomany, ok'izay ny ranomaso mbola ho avy ny andro, tsy maintsy voanao Jesosy mamonjy eo. Natoyny ao, natoyny ahoana, maripana ny fizantoetra, maripana ny fakapanahy, maripana ny fanenjena. Anio Andriamanitra dia afaka hamoaka anao amboninahitra. Mafy ny amen azafady. Faefatra, Daniela natsipy tao amin'ny lavaky ny liona. Daniela 9:9 natsipy tao izy. Teo masony manakaja
vavolombelona be deabe. Dia nalaina ny vato dia nitapenana ny vavalavaka dia nasiana fitombo-kasehan'ny mpanjaka sy fitombo-kasehan'ny andrenda. Tao Daniela. Tombatomban'ny olona dia tsisy hevitra ntsony io. Efa potika zay, efa lany, efa mitsiritika zay ny raha. Fa Daniela tsy toy izany mihitsy. Mivadika ny atom-pamataranandro, segondra nitambatra minitra, minitra nitambatra ora, ora nitambatambatra, alina ny andro, mazava ratsy. Nakany amin'ny vavalavaka ny mpanjaka zay tsy nanam-po intsony hoe Daniela mbola velona. Sokafana ny vavalavaka. Raha nanontany ary izy dia tamin'ny alahelo, tamin'ny tahotra sy ny ovitra. Ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona, mbola ao ve anao? Mbola ao ve anao? Mahavotsy anao amin'ny liona ve? Ny Andriamanitra zay topoinao sy vavahanao namaly Daniela. Ary hoy ny Daniela toko faenina andiny telo amby roapolo, nakarina, navoaka avy tao andavaky ny liona Daniela. Dia raha mitombo fa tsara izy. Fadimy, Jona natsipy tany anaty ranomasina. Dia hoy ny toko voalohany andiny fito amby folo, nisy hazan-drano lehibe. Dia io no nitelona any Jona. Atelony tao. Rehefa voatelona tao Jona, ireo mpiaradita amin'ny Jona na ny mpiasa tao an-dranomasina tsy nanam-potsony hoe zany Jona zany tapitra teo amin'ny tantarany tsy tompoko. Jona toko faharoa andiny fahafolo, tafavoaka tao akibon'le hazan-drano Jona ary natsipy ny teny amin'ny tany maina. Farany Lazarus narary ny ombony aretina ary dia tena tsisy hevitra ntsony. Tonga teo amin'ilay minitra segondra farany maty Lazarus. Rehefa maty nalevina izy. Voalevina efarana araky ny lazainy Jona toko faraka amby folo, maty efarana, nakatona ny fasana. Nanomboka ho adinoina tsikelikely ny tantarany Lazarus, fa tonga Jesosy. Tonga Jesosy. Efa eto Jesosy zao hoe mafy ny aleluia re. Dia hoy ny andiny telo amby efapolo, andiny efatra amby efapolo, rehefa tonga Jesosy, izy ny namoaka ny Lazarus. Baiko tokana, baiko tokana, Lazarus mivoa. Efa nisokatra ny varavaram-pasana tamin'io, iny tokoa Lazarus nivoaka avy any. Andiny ny efatra amby efapolo, dia nivoaka ny maty sady nisy fehipaty teo amin'ny vavany. Vofe Lazarus nivoaka tao am-pasana. Mafy ny aleluia re. Dia raha ina mitombo fa tsara izy e. Faharoa, fantaro, misy ny atao hoe andro, misy ny atao hoe fotoana, misy ny atao hoe ora zay iasan'Andriamanitra amoaka. Engany mba ho androany zany. Amen. Tsy lavaka misy olona be deabe dia efa nivavaka foana, efa nivavaka foana. Marina zany. Efa saika kivy mihitsy azy ianao. Na mba tsy ilazako efa tena kivy mihitsy ianao. Ohatry ny adidy sisa le mivavaka ho an'le aretina, adidy sisa mivavaka ho an'le olana. Fa na ianao azy efa tsy mana-tena valiny intsony, fa efa nieritseritsy ianao hoe ity ngamba le atao hoe tsilo. Taky izay natao tamin'ny Paoly mba tsy ampirehare azy, maiza manavaka, mianara mba hanana fahalalana sy fahatakarana. Dia hoy androany ny teny manoloana an'ireo eseka be deabe teo amin'ny fiainanao, ireo karazana fonja sy trano maizina izay mitazona anao, ireo karazana ota
fahazaran-dratsy, fahalemena, tsy mety resy, tsy mety afaka, tena tapikitra. Eo ny karazana tsy fahombiazana. Tsy lavina mety misy ratram-po, fadisom-panantenana, eo ihany koa ny alahelo, eo ihany koa ny ranomaso, eo ihany koa ny tebiteby, eo ihany koa ny rofo sy ny aretina, ny olana ny adinao rehetra. Ty androany ny ilazako aminao, fotoany ty androany ty, misy Andriamanitra afaka mamoaka anao, te hamoaka anao ao anatin'izany rehetrarehetra zany, raha mety anao androany. Ilay namoaka ny Josefa niala tao hatramin'ny maizina, ilay namoaka ny zanak'Israely ho afaka tany amin'ny tany Egypta, ilay namoaka ny Sadraka, Mesaka, Abednego tamin'ny lafaorin'ny Nebokadnezara, ilay namoaka ny Daniela tao an-davaky ny liona, ilay namoaka ny Jona tao an-kibon'ny hazan-drano, ilay namoaka ny Lazarosy tao am-pasana. Dia Andriamanitra ary Jesosy afaka mamoaka anao. Zao dia zao. Zay mino afaka manofo fantanany amin'ny lanitra azafady mba ho hitan'Andriamanitra. Amen. Amoaka anao izy androany. Fatelo, tanjo ny famoahan'Andriamanitra. Inona mahatonga an'Andriamanitra hoe amoaka? Satria ve tsara noho ny hafa aho, na ianao ny lafatra indrindra amin'ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany, fantaro ny tanjo ny famoahan'Andriamanitra ny olona iray ao anatin'ny toe-javatra tsy mahomby misy azy. Voalohany, mba anehoana ny heriny, anehoana ny voninahiny, anehoana ny fahalebiazany. Rehefa maty Lazarosy, ny mpianatra dia nanana ny reaksiony, ary nana tena reaksion hafa mihitsy teo amin'ny Jesosy. Tonga avy any ny afatra, marary Lazarosy, lay tianao. Ranga ny sofon'ny mpianatra, fampitakoritsika. Jereny zareo ny reaksion Jesosy, straight, ohatriny tsy niotsiny. Dia hoy Jesosy, tsy fahafatesana ny antony zany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao lefa kivy sy mitomany io, tiako ianao mba hanao rotation androany, dia hiteny ianao amin'ny pasahina hoe tsy hafaty any antony io, tsy hampigadra any antony io, tsy hanala baraka any antony io, fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Sadraka, Mesaka, Abednego, jereo tsara, tsy mba afaka nitsoka ve izy ireo? Teo mpamatorana azy, afaka nitsoka izy. Fa nanino izy ny tsy nanao an'izany? Fantany izay tompony. Tsy mba afaka namaly ve izy ireo hoe efa ho faty antsika rahalahy, fa zao mbola mango io tena mbola mango mihitsy asio aloha zay voa aloha, alefa azo daholo nakaikitra natsongo narangotra, samy nosorandren'ny menaka, fa tsy nanao an'izany izy. Ho fatoranareo zay, dakoro are. Ay, ho ketsaketsaina ohatra, dakoro ary fa tsy maninona. Ka tsy alana ny bakirarinay, miaraka fatorana ka, oke are. Natsipy amin'izay izy ireo. Le olona nanipy aza nge, maty mihitsy. Satria ilay hafanana avy eo amin'le laforo, dia tena ao amin'ilay tena efa hafanana mivaivay, dia maty mba amin'ireo nanipy azy. Le nanipy ndray maty, fa le natsipy tsy maty. Alleluia. Nahita olona andray mandeha nanozona pino anankiray, ozony zany ray sobika, toy zany zay ngambany dia mifarana, mbola napino 2 sobika, napino 3 sobika, 10 sobika, ozona ranoray. Fa mampatahotra sy mampiorokoditra, ny herina ny taona, maty le olona nanozona n'le pino. Ninona mikanga, ninona miseho, aza matahotra ianao raha mbola an'Andriamanitra marina. Dia natsipy
omay ny tanjona tamin'izy ireo fa tsy zay mihitsy. Eto i Andriamanitra no anehoako ny heliko, eto no anehoako ny voninahitro, eto no ampisehoko ny fahalebiazako. Amin'ny fotoana moan'Andriamanitra anao ao amin'ny io adinao io, io olanao io problemanao, io lavaka, io tranomaisina, ezany devoly hanafonjananao io, dia iaikina losifera tenany azy fa tsy misy tahaka an' Jesosy, tsy misy mitovy amin'Andriamanitra. Faharoa, tanjo ny famoahan'Andriamanitra ny olona anankiray tsotra mba hahatonga fahafahana tanteraka. Exodus 4:5 hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy. Misy olona tena tian'Andriamanitra ho afahana eto amin'izao arivo izao, ho afahana, tsarotsarom-panafahana. Tsia mahafinaritra be mahita anao tonga eto miara mivavaka tsika, miara midera, miara mihaino toriteny, miaraka amin'ny zavatra rehetra. Fa mbola mahafinaritra lavitra noho izany raha hoe miaraka tonga ny an-danitra araka ilay fampahirezana tao anaty fitarian-kila. Tsy ho tonga any mihitsy anefa ny olona ray raha tsy afaka tanteraka tao anatin'ny fangejana sy ny fahotana, fatorana, fahazarany ratsy isan-karazany. Tsy ho tonga any. Zay tsy afaka teo ambany vohina Egyptianina, tsy tonga tany amin'ny tany Kanana, tsy tonga. Noho izany dia hoy amin'ny teny mba hamoahan'Andriamanitra anao tanjony dia izao ny ahatonga anao tena ho afaka tanteraka. Tiako hananao fahatsorana rehefa avy eo izay mbola ao anatin'ny fahalemena sy ny fatorana, dia hitsotra mitombo. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina, izay mitsotraka mahafoy azy mahazo famindrapo izy. Raha misy fahalemena mbola mamatotra anao, mety vitanao ny nanafina an'izany tamin'ny tao an-trano, fa tsy ho vitanao ny hanafina an'izany amin'Andriamanitra. Eto anefa izy androany te hamoaka anao izy, te hanafaka anao izy. Manana fahatsorana amin'ity arivo ity mba hahafahan'Andriamanitra manatanteraka asa-panafahana mahagaga eo amin'ny fiainanao. Fahatelo, tanjo ny fanafahana, famoahan'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana sy ny fisandrantana. Amen. Tanao Josefa fakio tsara ny Genesis 2:7. Ny 9:7 izy nakarina tao an-trano maizina, dia nanomboka mifampiresaka tamin'ny Farao. Tsy nijanona teo ilay izy hoe afaka atao amin'ny trano maizina fotsiny Josefa, nivoaka tao fotsiny. Fa rehefa mifampiresaka resy lahatra amin'izay Farao mitohy amin'ny 9:7 dia izy tamin'ny mpanolotsainy rehetra. Ahita lehilahy tahaka an'io aizy isika, efa nasehon'Andriamanitra anao zany. Noho izany tsy misy olona manatsaina tahaka anao, manana fanahin'ireo Andriamanitra ao anatiny. Ka dia izao ianao no mpanapaka ny tany Egipta ray manontolo. Rehefa navoaka Josefa dia nitohy tamin'ny fitahiana sy ny fisandratana zany. Misy olona teo tahiana ve eto azafady? Ekeo ny famoahan'Andriamanitra anao androany. Daniela 2:9 rehefa nivoaka tao amin'ny lavaka ny liony Daniela dia ho io andininy farany amin'ny 9:9 nambininy zany Daniela zany, nambininy. Misy olona miteny eto hoe rovina re zavo mba ho tahiny, rovina re rehefa tonga ny an-danitra. Amen, marina zany. Fa eto koa misy valiteny anankiray, tahina ianao, misandratra ianao rehefa tafavoaka n'Andriamanitra. Ho atombo ny androany zany raha mety ianao. Amen. Ary ny segondra sy minitra
dia hiara-miazakazaka hitondra anao ao amin'izany anjara fitahina sy fanandratana izany. Amen. Faefatra, ny antony sy ny tanjony famoahan'Andriamanitra anaporofona fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Esory zany le fieritreretana hoe mbola possible ve zao zavatra zao? Mbola mety ve? Mbola tafavoaka ve? Efa tena tsisy hevitra tsony. Alefy sara-tsainy Jona tao akibon'ny hazan-drano. Voana tsipy tao an-dranomasina izy. Tsy fantatra moa Jona hoe na iny lomano ve? Na itsikaroka ve? Na idô, papillon, brasy, sy ny sisa. Tsisy maître nageur teo. Tsisy. Fisy, na tsipy taony, plompo. Ohatrany tsy mipotra akory mba nakarivotra apitofo. Fa tonga dia nitsienainy le hazan-drano lehibe. Jona, aiza zany? Aiza zany? Ara-tsiantifika mizara roa ny vavony ny trozona. Ny ray ao amin'ilay tonga dia fandevona-kanina, fa ny anankiray misy le karazana conservatoire anankiray. Tao no nisy an'i Jona. Jereny Jonako misy zavatra ohatry ny bizara be zany misangidingiditra amin'ny lohany. Aiza ry azany? Very tanteraka! Very tanteraka! Ny orientation an'i Jona tsy hitantsony aiza ny atsimo avaratra andrefa natsinanana. Misy olona tena badelina mihitsy noho ny zavatra manjo azy miodina tanteraka ny tany aman-danitra. Dia misy olona miteny ao, mieritreritra hoe indraindray aho dia tsy mahatsiaro tena intsony. Very tanteraka ny orientation. Fa Jona zay efa saika namoy foto ao akibon'ny hazan-drano, mbola tafavoaka indray. Tafavoaka indray. Sera, frera, anio hoe matoky ianao, mino ianao, ivoaka ianao androany, tafavoaka ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toro lalana dia hivavaka tsika. Ahoana ny atao? Inona no atao? Samy be dia be ny te hivoaka, te ho tafavoaka ao anatin'ny trosa, ao anatin'ny tsifisiana, ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny fahalemena, ao anatin'ny fahatsapatena hoe misy zavatra be dia be mitambesatra sy tena mamatotra mangetsy. Misy ao anatin'ny aretina sy ny tsy fahasalamana. Misy tena ao anatin'ny ady tsy mety tapitra. Misy iray mpianakaviana anankiray ty, saika isan'andro izy dia mandefa mesazy ato. Pasteur, zao ny olana. Pasteur, zao ny problema. Pasteur, zao ny zava-misy. Pasteur, zao ndray zava-mitranga. Pasteur, zao ndray. Pasteur, mila vavaka. Ahoana ny atao mba ho tafavoaka? Zavatra roa ny resahako, telo, dia hivavaka tsika. Voalohany, ilaina mahatsiaro tena. Mahatsiaro tena. Misy olona ngefa vita fahirano ny fiainana fa tsy mety tonga saina, tsy mety mahatsiaro tena. I Jona efa natopatopany ny onja ny sambokely, efa tena nitanisany sain'ny ranomasina. Fa i Jona natory maty, efa ny kibon'ny hazan-drano. Zay vao nahatsiaro tena i Jona. Mba roviana re, voatsiaro tena itsika. Roviana no atsapatena tsirairay avy anio. Andaontsika tena ifo ka tsapatena hoe tsy mety tsony zao zavatra zao. Tsy mety tsony. Resy lahatra mihitsy aho fa tsy tafavoaka tamin'ny saiko
tsy tafavoaka tamin'ny heriko, tsy tafavoaka tamin'ny karazana teoria be dia be fa nampiasaiko, fa zao tena matoky aho androany azon'Andriamanitra voaka androany. Faharoa, Jona ny bebaka, tsy vita ny aiky fa ny bebaka. Io indraindray ny tsy ampy. Tototry ny olana nefa tsy mety mibebaka. Tototry ny problema nefa tsy mety mibebaka. Hodidiny ady sy ny fahavalo fa tsy tonga saina mba hibebaka. Toy ianao inona ny bebako? Be dia be, be dia be. Ny tsy fahombiazana, ny tsy fahatanterahana, karazana zavatra maro, teny maro tsy voahevitra nampalahelo an'Andriamanitra, fihetsika tsy voatandrina nandratra ny fon'Andriamanitra, ny zavatra be dia be. Tsotra, zay manetry tena no asandratra. Raha hoy tsika tsy manana hotsika dia mpanitaika isika. Ilaina miaiky, ilaina miaiky. Ianganeka fotoana iekenao ty androany ty dia amoakanao Andriamanitra androany. Fahatelo farany, ilaina miantsoantso, miantsoantso. Isan'ity ondrikely anankiray tany ambanivohitra. Rehefa nandrasana niaraka tamin'ny andian'omby izy io dia tsita diavina aty anaty alala kely zay, tapitra voasava le alala kely, tsy tao ato amin'ity bosabosaka ity misy bosaka lava be, tsy tao. Vita savaho ny tapitanety anankiroa anankitelo, tsy hita mihitsy le ondry kely. Fa rehefa nitsoka tao anatin'ity lavaka nalatsany lay ondry kely, tena nanomboka niantsoantso, niantsoantso, niantsoantso. Samuela moa ny teny hoe ny ondry mibara reoka, bara reoka amin'izay. Toy ny hoe vonjeo aho, ampio aho, dia aho, avody aho, niantsoantso. Zay vo reniny mpiandry omby, ohatra misy feona ondry kely mitarainy zany. Haikay takon'ilay fototra hazo anankiray, teo milobolobona voaroy nisy hady zay sabo 2 metatra, latsaka tao le ondry kely. Savaina io tokoa izy, miantsoantso, miantsoantso. Nalaina avy ao izy, avitra somatsara. Fotoany ty arivo ty mba hiantsoantsotsika ao anaty ain'Andriamanitra. Iza mba namako hiantsoantso amin'ty arivo ty? Avoay Andriamanitra, vonjeo androany, sitrany ny aretiko tompo, fa ao ty problème ty miarariny amin'ty atiko ty Jesosy, tapatapao ny olako rehetra. Dia avelao Andriamanitra hiditratretra, amonjy anao, anafaka anao, amoaka anao izy androany. Alleluia. Jereo ty teny fikasana amin'ny fifaliana ny voanareo, amin'ny fiadanana ny tondrana anareo. Ivoaka amin'ny mpifaliana ianao androany. Alleluia. Ho toy ny nofiratsy isan'ny tantara tsy naombiazanao, ny ady nampitanondrika anao, ny olana nampitomany anao, falemena, ny échec rehetra teo amin'ny fiainanao, ho tantara sisa ireny mba ilazanao ny fahasaran'Andriamanitra lay niaino anao sy namoaka anao. Dia ho anao boky ny Malaka, le teny fikasana, ivoaka ianareo, ifaly avantsa toy ny zanak'omby mifaly. Iova amin'izay ny endrikao manomboka androany. Tsy le olona reradava lava tare, mivonto vatanorona, fa mba olona mitsikitsiky miramirana, misy fanantenana, satria manomboka amin'izao minitra sekondra izao amoakanao Andriamanitra, amoakanao Andriamanitra,
amoakanao Andriamanitra. Isaia 3:7. Aloha miara-mamaky tsika. Isaia 3:7. Andininy 9 amin'ny anaran Jesosy. Mafimafy sera. Isa 2:3. Frera tsy heno mihitsy. Averiny indray mandeha Isa 2:3. Avoay. Azazonina. Sady anandra-tanantsika manao amenina mafy be. Ao anaty tsara ozy izy. Andriamanitra mihitsy no amoaka décret zany amin'izao. Ao anaty lavaka ianao. Tazominy devoly eo anaty kazy anankiray ianao. Mety tena voahidiny fahadisom-panantenana ianao. Mety tena gadrain'ny ratrapo ianao. Dia hoy izy Andriamanitra androany amoaka anao. Azazonina. Avoay. Avoay. Dia rehefa avoaka avy ianao mbola idongizinao ianao. Tamana be ato aka. Confort be mihitsy ato fa zaho tsy alato mihitsy aloka. Ivoaka ianao androany. Tapitra androany ny fanaintainanao rehetra. Tapitra androany ny olanao rehetra. Tapitra androany ny atonao rehetra. Tapitra androany ny ranomasonao rehetra. Hoavoaka n'Andriamanitra ianao amin'ity hariva ity. Hoavoaka n' Jesosy ianao amin'ity hariva ity. Amen. Namafy be azafady. Satria izy le mpanao lalana. Efa manokatra lalana izy zao. Manokatra lalana izy. Firy taona ianao ny tao mihitsy fombiazana io? 5, 10, 12, 20 taona. Tapitra androany zany. Toy ny hitako eto mihitsy ny décret avoaka n'Andriamanitra. Avoay! Azazonina! Ino ny tanan'ny Losifera fa mivaha? Ino ny tanan'ny fahavalo fa mivotsitra tanteraka? Tsisy ninona azo ny Farao ny lazaina intsony rehefa tonga teo amin'ilay point final fa tena votsitra zanaka Israely. Hoavotsitry ny aretiny ianao androany. Hoavotsitry ny olana ianao androany. Hoavotsitry ny fahavalo ianao androany. Dia andresy ny rahalahy rehetra sy ny anam-bavy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fafanao ny ranomaso, sitraninao ny fomara, ianao no vaolana. Jesu, fafanao ny ranomaso, sitraninao ny fomara, ianao no vaolana. Jesu, panao lalana, panao vagagan, mitanante, mazava miposaka, tumpo, zay manizy. Jangan sigaret, jangan sigaret. Panao vagagan, mitanante, mazava miposaka, tumpo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.